Efa lanolotra ny araba topoko lasy topoko vavy somary izy fiakarana indray ny maripana ny amin'ny maraina ty amin'ny faritry ny avoatany manomboka ao amin'ny rapitso izany hoe mandraona ny andro manomboka ny zoma dia miverina amin'ny loana indray izany isy ny zavana amin'ny atoandro ary balika ny masoandro amin'ny tolakandro ny mandrafitra ny toetrandro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia mbola ny aly izay malefaka hatrany toy izao ary ny antsipiriany amin'ny toetrandro no vinavinaina amin'ny rapitso fa 13 ny volana jolay 17 amby 20 anorana malefaka ny faritra Sava sy Analanjorofo olalovan-drahona kosa ny faritra Atsinanana ny Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana anorana tandrifin-drahona malefaka ny amin'ny faritra Atsimo andrefany Madagasikara iny tahaka izay koa ny any amin'ny faritra Androy ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra Sisa ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia isaika ibalika be ny masoandro manerana ny Madagasikara afa-tsy ny morontsiraka Atsinanana iny no andrahona ary mety arahana orana tandrifin-drahona izany any amin'ny tendrony avaratra sy ny amin'ny faritra Diana ny amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ary mety arahana orana malefaka ny faritra Antalasy Analanjorofo ny maripana no tombatombanana ao amin'ny rapitso araka ny efa voalaza teo dia somary isy fiakaran kely ny aty amin'ny faritry ny avoatany 5 hatramin'ny 7 degré celsius izany ny amin'ny faritra morontsiraka kosa araka izao tarehimarika hitantsika amin'ny sary izao dia mihoatra ny 19 degré celsius avokoa ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritany Mahajanga iny ny aty amin'ny faritry ny avoatany kosa 1 hatramin'ny 2 degré celsius ho amin'ny rapitso indray dia ibalika be ny masoandro any Milan sy Johannesburg any ifandimby amin'ny rao izany any La Réunion Seychelles, Comores, Maurice, Paris anorana tandrifin-drahona malefaka ny Nairobi ary anoram-baratra mandrakariva any amin'ny faritry Bangkok dia izay topoko lasy topoko vavy no azonao roso antsika ho amin'ity ala ity dia manome fotoananao ho amin'ny rapitso toy izao indray veloma tompoko